Manoloana kosa ireo fampiasana tota-taratasy-mbola osika dia manentana ny rehetra mba ho mailo hatrany eo anivon'ny tahirim-bola-panjakana ary ampandre raha misy tranga mampiayay. Ny andinindininy ary. Manoloana ny fiverimberenan'ny tedi-dratsy angalarana volam-bahoaka tato ato izay miseho amin'ny alalan'ny fanaovana taratasy-mbola osika na fanomezana baiko sy fanaovana siny osika amin'ny alalan'ny antota-taratasy omenan'ny banky dia mampafantatra ny rehetra ny tahirim-bola-panjakana fa efa nandray fepetra anamafisana ny fanaraha-maso ny famoaham-bola eny anivon'ny sampan-draharaha rehetra iandreketany marerana ny nosy raha ny fanambarana izay voaray. Ny volana May ohatra raha tsy ahivina dia nikasa akavola 4 miliara latsaka kely teo anivon'ny Banky Foben'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny taratasy osika ny tambazotra iray izay tratehaky ny mpitandro filaminana noho ny fiarah-miasa sy ny paikady napetraka niaraka tamin'ny tahirim-bola-panjakana sy ny Banky FOIB. Ny fanatanterahana antsakany sy andavany ireo fepetra voatsay ireo anefa dia mitaky fiarah-miasa aingana sy entitra amin'ny rehetra. Ny fandraisana andraikitra matotra no tsy nisian'ny volan'ny voaka amin'ny alalan'ny osika na amin'ny fomba tsy ara-dalàna teo anivon'ny tahirim-bola-panjakana hatreto ary nahafahana nisotroka ny tedi-dratsy. Ny tahirim-bola-panjakana dia manentana hatrany rehetra mba ho mailo ary ifandray aingana amin'ny sampan-draharahan'ny tahirim-bola-panjakana raha toa ka misy mampiaya amin'ny antota-taratasy-mbola eo ampelantanan'izy ireo.